aoka hitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ny salamy 7:1 no akantsika andininy vitsivitsy, hoentsika midera ny Tompo ary manambara ny finoana ary zaka hitantsika sy arahantsika eo amin'ny solaitra manjelatra. Midera ny Tompo fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Aok'izay matahotra ny Tompo anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Ny Tompo no noeriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Ao andainy marina ny feo miobo noho ny famonjena. Ny tananakavanan'ny Tompo mampiseho hery, ny tananakavanan'ny Tompo dia misandratra, ny tananakavanan'ny Tompo mampiseho hery, tsy ho faty aho fa ho velona, ka hitory ny asan'ny Tompo. Ity ny andro nataon'ny Tompo, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Amen. Tsapanay ny alehiben'ny ny fitiavanao izay nambaranao tamin'ny alalan'ny zanakao ary nitanterahanao tamin'ny nanekenao, ny ombohany eo amin'ny azo fijaliana ho faty ho anay ary hitsangana amin'ny maty mba hanavao ny fiainanay ka ahatonga anay andova ny mandrakizainao. Miombona amin'ny mpino rehetra manerana ny tany zahay manome voninahitra anao, misaotra anao ary mitsaoka ny anaranao sy ny herinao, satria lehibe ary mahagaga ny asa ny tanterahanao tamin'ny alalan'ny zanakao, asa izay mametraka ny fiadanana ty anaty ka manala ny fisalasalana rehetra ary miasa mandrakariva ao aminay, izoranay amin'ny ho avy amin'ny fahatokiny, fa tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanao ao amin'ny Jesosy Kristy. Marina sy azo antoka ny teninao Tompo, tanteraka ny faminaniana, nitsangana ary nandresy Kristy, dera ho anao. Aoka ary tsapanay anio zany fandreseny zany, ka ho raisinay sy orenanay ary ambaranay sy hotorianay na aiza na aiza. Aoka ny firaisanay aminao sy amin'ny Jesosy Kristy zanakao ary ny Fanahy Masina, amoy indray ny finoanay amin'ny torimaso ary anangana anay amin'ny fahafatesan'ny fanahy, andehanana amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'ilay nandresy sy nitsangana tamin'ny maty. Aoka ny fiadanana tolotra ny fitsanganan'i Kristy, amen'ny fony tsirairay, amen'ny fiaina tokantrano, amen'ny fiainam-pianakaviana,
ameno ny fiairan'ny mpiarahamonina, ameno ny mpianakavy ny finoana. Dia amin'ny anarany sy amin'ny alalany, ampitoera aminay ny fifalian'ny Paska raha eo, ary raiso ny fisaranainao. Amen. Petraka isika. Ry havana, eno indray ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany iraikitra, hitoetra ao am-pontsika amin'ity Paska ity. Hoy ny Tompo, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona ataon'ny ray toy izany koa ny ataon'ny zanaka. Ary satria zanaka isika, dia aoka hanahaka an'Andriamanitra. Ary satria zanaka isika, dia aoka hanaraka ny Kristy. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia andeha isika andiny tena. Indrindra metraka ny tenantsika eo amin'ny toeran'ny zanaka, ilay zanaka natsangana, ilay zanaka malala indrindra, ilay zanaka tiana ka nanolorany ny zanan'ilay tokana ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra Tomponay eo, tsapanay ny alehibe ny fitiavanao anay. Nandritry ny herinandro iny dia navelanao andiny tena manoloana ny lalana ny zoran'ny Kristy izahay. Ary koa andiny tena ny amin'ny zavatra takin'izany amin'ny mahazanaka ao anay. Ankehitriny manatona anao izahay mitondra ny fonay sy ny fananay. Tsy nahay niombona tamin'ny fahorian'i Jesosy Kristy izahay. Tamin'ny tsy nampiontsinanay akory manoloana ny ratsy nataonay, manoloana ny ratsy manjaka amin'izao tontolo izao, fa izay hanafaka anay amin'ny mahaporitra anay. Izany ihany no ny masoanay, ary dia adininay ny katsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao, mihoatra ny zavatra rehetra. Tsy nataonay loha laharina ny anao ny sitraponao, fa andraisanay vita aloha ny sitraponay sy ny fahafinaretanay. Izay vao manolotra kely ny fotoananay, ny fahaizanay, ny fanananay, ny herinay, ny fonay ho anao so amin'ny sitraponao. Tsy nahay nivelona ny fandresenao izay Tompo, any ka resin'ny ratsy mandrakariva, ary miverina mandrakariva amin'izay nalavo anay sy nanotanay taminao sy tamin'ny namanay. Miaiky sy mifona eo anatrehanao izay fa diso. Fa hay noho izany rehetra izany no niombon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, nefa dia mbola ininay atao. Ko amin'ity Paska ity raha io, ekeo re mba hiara-iomby sy ho faty amin'i Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, ny tsy fahavaranay, ny fiovaovanay, ny fiatsaram-belatsinay, ny fahalainanay, ny fahihiranay, ny fiodinanay, ny fahotanay rehetra nataonay taminao sy tamin'ny namanay. Dia aoka hiara-mitsangana amin'ny olom-baovao zahay, olom-baovao mandeha amin'ny fahazavan'ny teninao, mandeha amin'ny herin'ny fandresen'i Kristy ny fahafatesana, ary mandresin'ny ratsy rehetra. Ka aneo amin'ny lafy ny mpiainanay rehetra, fa Kristy ny mpanjakanay, ka hiavaozanay, sy sehonay fanasina sy fahazavana eo amin'ny tontolo kosa manomboka izao. Ny finoanay sy ny fahatokinay ny herin'ny fanavotana, izay nataon'i Jesosy Kristy zanaka ao anay teo amin'ny hazo fijaliana, izany no asaina manatona anao, ary manonona izany vavaka izany, na dia tsy mendrika azy zahay, miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po, mitalao aminao zahay, mamela ny ilokay. Diovy izay ho afa-pahotana, sasoa izay mba ho afa-keloka, ary avaozo ny fananay mba vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Ndeha isika hitsangana, andre indray ny antso-mpamonjena ataon'ny Tompo, ary ny anamafisany an'izany ho antsika izay mibebaka marina.
ataontsika ny hira fanampy 250. Rehefa navelan'Andriamanitra ny elitsika dia no kosa ny teny fihavanana sy fampaherezana omeny anao. Mitsanganaka mijoro amin'ny tongotrao fa izao no sehoko taminao ny tompo dia ny anendranao mpanompo sy vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao aho sy ny sehoko taminao. Aza matahotra, efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay anao, fefa tonga ny zanak'olona amonjo ny very. Noho izany tsy misy fanamelona intsony ho ao amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny eloko arenony anarany masina. Alleluia. Amen.
petraka isika. Manombana ny fomampanantsika andre sy amaky ny teny voarakitra amin'ny soratra masina isika ataontsika ny hira izay efa voatondro 727. Aminareo ani eny tompo ivavaka isika tompo ny teninao no naharianao zao tontolo izao
Ary zany teninao zany ihany no namonjenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, teny tonga nofo ka monina aty aminay. Ny fahamarinan'ny teninao ny naseho ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, satria teny tanteraka ny teninao, teny mandrakizay ny teninao, teny velona ny teninao, ary loharanom-piainana sy hery ho an'izay mankato azy. Ko amin'izao andro Pasika izao, Tompo, mehery amin'ny alalan'ny fananao masina indray ny teninao, amelona anay, ampahery anay amin'ny finoana, ampahery anay amin'ny fanaranan'i Jesosy Kristy mpandresy, ka hanangana anay sy hanavao anay olom-baovao ao aminy. Amin'ny anarany sy amin'ny alalany no angatana izany. Amen. Ny vakiteny izay voatondro anio dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 10, ny 4:7 ka hatramin'ny 7:7, Kolosianina 7:1 ka hatramin'ny 4, ary ny filazantsarany Jaona 20 1 ka hatramin'ny 7:10. Atompontsika amin'ny asan'ny apôstôly 10 zany. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa zao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainao amin'ny zanak'Israely, nitondra teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia le teny natomboka hatrany Galilia, ka nitoriana tany Jodia rehetra teo aorian'ny batisa izay nitorian'i Jaona, dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny hery ny devoly, satria Andriamanitra momba azy. Ary zay ny vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny nantony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, ka naseho ny marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ny vavolombelona izay nitendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ninana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona, ka hanambara fa izy no voatendren'Andriamanitra ho mpitsara, ny velona sy ny maty. Izy no ambarany mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no azahoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Kolosianina 7:1 ka hatramin'ny 4. Koa raha niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy, izay mipetraka ao an-tananankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia iara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Dia mpitsanganana no makitsika miaraka ny Jaona 20. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena, ka nahita vato voaisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy le mpianatra tiany Jesosy izy, ka nanao taminy hoe, nalain'ny olona tao am-pasana ny Tompo, ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy le mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana, ary niazakazaka izy roa lahy. Ary le mpianatra anankiray niazakazaka niotra amin'ny Petera, ka tonga taloha teo amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy, dia nahita ny lambapaty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo, ary ny mosoara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty, fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ny mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana, ary nahita kanino, fa tsy mbola fantany ny soratra masina, fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana, ka nahita anjely roa mitafy lamba fotsy mipetraka teo, ny anankiray teo an-dohany tamin'ilay nandry ny fatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo tongotra. Ary ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no nitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'ny olona ny Tompoko, ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Rehefa nilazany izy dia nitodika ka nahitany Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesosy,
hoy Jesosy taminy raha vehivavy nahoany ianao no mitomany, iza no tadiavinao? Nataony fampiandrisa izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary zaho dia haka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe rabony, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manendry aho, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny Tompo aho, sady zany teny zany nolazainy taminy. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fatahoran'ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo fovoany, dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Amen. Ataontsika mialoha ny tondrana ny afatra, ny hira fa 704, 704. Zany ndray no loha hevitra bandinitsika amin'ity Pasika ity. Kristy lay tonga ary mitondra teny fiadanana sy nitoro zany ombenombeny, ary miteny amintsika indray amin'izao Pasika izao. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitaridalana antsika azahoantsika mandray zany afatra zany. Amen. Mipetraka isika. Fiadanana ho anareo. Intelo ny Tompo namerina io tsodrano io tamin'ny mpianany rehefa niona taminy taorian'ny fitsanganana tamin'ny maty. Ny filazantsarany Jaona dia milaza mazava fa io no teny nambarany Tompo ary naveriny intelo. Intelo, nisa telo, milaza ny rehetra, ny totalité, na ny mandrakariva, na ny mandrakizay, ny maharitra. Zany hoe ny anambarany Jesosy sy anononany fiadanana ho an'ny mpianatra dia feno sady maharitra. Ho aminareo ny fiadanana feno, ary toetra maharitra mandrakariva aminareo zany fiadanana izany. Ny telo ia milaza ny totalité. Ilazana ohatra ny telo zay iraina ny Trinité, zay manondro an'Andriamanitra amin'ny fahafenony tanteraka sady mandrakizay. Ary azagakitsika raha tamin'ny andro fahatelo izy no nitsangana tamin'ny maty, satria feno ny fandreseny, ary fandresena maharitra mandrakizay tsisy afaka manafaka. Fiadanana feno sy mitoetra mandrakizay nomeny Tompo antsika noho ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Fiadanana omen'Andriamanitra. Amin'ny teny malagasy, fa amin'ny soratra masina koa, ny hoe fiadanana sy fihavanana dia iray ihany ny heviny. Fiadanana mira fihavanana, fihavanana
égale fiadanana. Ny fiadanana ambaran'ny soratra masina dia tsy araky ny fihevitra zao tontolo izao na araky ny fiheveran'ny olona, ary tsy araky zany koa ny fiaviany na ny heviny, fa sady avy amin'ny Kristy irery no tsy hainy zao tontolo izao na ny olona omena. Betsaka ny olona mikofoka tsiaroa mitady fiadanana, betsaka ny olona miady varotra mitady fiadanana, betsaka ny olona mafoy anitsy zao mitady fiadanana, fa tsy io le fiadanana ambaran'ny soratra masina. Ahoana hoy ny Tompo? Fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao ny fanomeko anareo. Ny fiadanana ho an'ny kristianina, zany hoe ny fiadanan'ny Kristy zany, dia tsy zavatra nofinofisina na iazahana atao amin'ny alalan'ny fanangonan-javatra na ny fiazananao zao na izatsy, fa fanomezana avy amin'ny Tompo, ny fiadanako no omeko ho anareo. Anio ary dia manana refitelo mifameno sady mitohy ny amin'ny fanambarana izany fiadanana izany ny vakiteny izay naranitsika. Refitelo ny fiadanana, refitelo ny fampihavanana, les 3 dimensions de la réconciliation. Voalohany, fiadanana, fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Fiadanana, fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Tsy misy marina isika na dia iray aza ho ny soratra masina, efa nanota avokoa ka tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary ny fisarana amin'Andriamanitra dia mitera-doza. Ny fisarana amin'Andriamanitra ny loharano ny fahafatesana. Noho ny rano Kristy sy ny tenany nataony fanatitra teo amin'ny hazo fijaliana nefa rava. Rava ny efitra nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Vita fihavanana tamin'ny ray isika, dia ilay ray tiantsika tamin'ny fitiavana tsy misy to azy. Fitiavana tsy azo oharina na amin'ny aniza na amin'ny aniza, fa toy izao ny mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay, aintsika tsy injery. Fa nisy mpandika soratra masina nandika azy toy izao, fa toy izao no anehoan'Andriamanitra fa tena tiany isika, dia ny nafoizan'ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very isika, fa handova fiainana mandrakizay ao aminy. Zanaka tian'Andriamanitra loatra isika, zanaka malalany isika, antsony hoe zanany, ary afaka miantso azy hoe dada. Manahoana ny alehibe ny fitiavan'ny ray ho antsika, dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady zany tokoa isika ho ijaonina. Ary satria zanaka ianareo i Paoly, dia ny rahan'Andriamanitra ho atom-pontsika ny fanahiny zanany, ny fanahiny Kristy, izay ahafahantsika miantso ny ray hoe aba, ray o, dada o, vita fihavanana amin'ny ray. Zanaky ny ray aho, zanaky ny ray ianao, zanaky ny ray isika, zanak'Andriamanitra vita fihavanana. Koa raiso ny fiadanan'i Kristy, onona sy hanapaka ao am-ponareo. Zany lazain'ny Paoly apôstôly, raiso ny fiadanan'i Kristy, tsy ny fiadanana zao tontolo izao, tsy ny fiadanana avy amin'ny olona, fa ny fiadanan'i Kristy, fa vaovon'i Kristy, io ny Paska ho antsika. Koa izary no anovozana ny fiadanana, any amin'iza no iandrandrahantsika ny fahasambarana sy ny fifaliana amin'ny fiainana. Aiza no anovozana ny hery entina mandresy eo amin'ny adi-piainana. Aiza? Avy amin'ny fiadanako ho Kristy. Avy amin'ny fiadanako. Vita fihavanana tamin'ny ray ianao, angatao aminy ny fiadanany. Ary raiso fa omeny ianao fiadanana ho anareo. Tsy
tsy fiadanana avy amin'ny dada sy neny, tsy fiadanana avy amin'le olontiana, mety vady zany, mety zanaka zany, mety namany zany, mety havany zany, tsy zany, fa avy amin'ilay maty ho fampihavanana antsika. Vita fihavanana tamin'ny ray ianao, anao ny fiainana mandrakizay, anao ny fifalian'i Kristy, anao ny fahasambaran'ny zanak'Andriamanitra, fiadanana ho anareo, fampihavanana amintsika amin'Andriamanitra, fanomezana avy amin'ny Jesosy Kristy. Faharoa, ny fiadanana, fampihavanana antsika amin'ny tenantsika. Ny vokatry ny tsy fananana fiadanana anaty dia ny fangidiana, amertume, zay mahatonga ny olona miampangatena, mijaly anaty noho ny sentiment de culpabilité, mahatsiaro tsinotsinona, tsy misy vidiny, farahidiny, orona mahantra sy fadiranovana, mijaly anaty. Manao ahoana ny fijerinao ny tenanao amin'izao andro Paska izao? Manao ahoana? Dia hoy ianao hoe efa nanota tokoa aho, mendrika ny fahafatesana sy ny fijaliana, normal raha mijaly, marina zany, saingy efa maty Kristy, maty teo amin'ny azo fijaliana Kristy, isolo anao, isolo aho, isolo antsika. Ka ny culpabilitéko nentiny, ny culpabiliténao nentiny. Koa arak'izany, raha nisolo antsika marina tokoa Jesosy Kristy, nanala ny fiampangananao zany. Ka nahoana ianao no miampangatena? Aza miampangatena ry havana. I Davida, lay lehilahy, araka ny fon'Andriamanitra ho ny soratra masina, na dia nahita ny fahakelezany aza, fa kely ray nge ty Davida ty. Ary lehilahy nanana ny fahalemeny, saingy samy teny Davida hoe, Tompo, mahagaga ny nanaovanao ahy. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Salamo 8:30, ny 4:4. Noharian'Andriamanitra olona vaovao, tao amin'ny zanany lahy tokana maty sy nitsangana tamin'ny maty isika. Ka afaka miteny tahaka ny Paoly, tsy zatsona ny velona, Kristy ny velona atao anatiko. Ny vita fihavanana amin'Andriamanitra ry havana, dia vita fihavanana amin'ny tenany koa. Hanika misinda ny fanozona tena, misinda ny fiheveran-tena ho tsinotsinona sy voaozina. Efa nentin'i Jesosy teo amin'ny toeranao zany, fa ny anjara ho anao kosa omeny fiadanana, paix intérieure. Vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, ary vita fihavanana amin'ny tenanao noho ny rany Kristy. Mifalia fiadanana ho anareo. Ary fahatelo farany, ny fampihavanana antsika amin'ny hafa, zany ny fiadanana nentin'i Kristy, fiadanana ho anareo. Ny fampihavanana notanterahany Kristy teo amin'ny azo fijaliana, dia fampihavanana feno, total, ho isika teo. Ambaran'ny mpandinika, fa ny olona tsy vita fihavanana amin'ny tenany, dia matetika tsy mety vita fihavanana amin'ny hafa koa. Ny olona tsy vita fihavanana amin'ny tenany, dia matetika sarotra no mampihavana azy amin'ny hafa, amin'ny fomba maharitra sy feno. Ny fiadanana anaty, fanomezana omeny Kristy no ny fampihavanana tamin'ny ray, no ahafahana mamafy na mizara ny fiadanana any amin'ny hafa. Hitatsika ny zavatra miseho ankehitriny, tsy any Ukraine ihany, any Yemen, any Afrika, any Mali, ary reny aza satria misy bomba mipoka, fa any amin'ny fiarahamonina any, manao ahoana? Manao tsy misy fiadanana. Tsy misy fiadanana. Tsy conférence, tsy fikaoan-doha, tsy fiarahana amin'izao na izao na izao, no antoky ny fiadanana araka ny soratra masina. Fa raha vitan'izany, tsy nidina tety Jesosy.
Raha vitan'izany tsy nompo teo amin'ny fihazofijaliana ny zanak'Andriamanitra afa-baraka. Saingy tonga kosa izy mitondra ny tena fiadanana. Fiadanana nomeko anareo, ny fiadanako nomeko ho anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Ry havana, ny olona feno fangidiana dia mamafy fangidiana. Ny olona mikorotan-tsaina dia manakorotana ny manodidina azy. Fa ny olona manana ny fiadanan'i Kristy ihany kosa no afaka mamafy sy mizara fiadanana ho an'ny manodidina azy. Eny, na dia mamafy korontana aza izany manodidina izany. Aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa ho ny Tompo. Ny fitiavan'i Kristy nasehony hoy Paoly hoe Andriamanitra nampiseho ny fitiavany itsika fa fonombola fahavalon'Andriamanitra isika, fonombola mpanota isika, nasehon'Andriamanitra ny herin'ny fitiavany ka maty ho antsika Kristy. Tiana ny fahavalo azy. Zany ny fitiavan'i Kristy. Ary zany no ananarany itsika koa amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly hoe aoka ho tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo no ifamelanareo eloka kosa. Fa sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra ny mpamafy fiadanana fa tena zanak'Andriamanitra izy. Enfant de Dieu authentique. Vita fihavanana amin'Andriamanitra, anika vita fihavanana amin'ny tena koa, ary avy eo vita fihavanana amin'ny hafa. Ny fampiankin'ireo ry havana, mitohy ireo, nomenantsika maimaimpona ny fiadanan'i Kristy. Vita fihavanana tamin'ny ray ianao, noho izany vita fihavanana amin'ny tenanao. Vita fihavanana amin'ny ray ianao, noho izany vita fihavanana amin'ny tenanao. Raha tsy tsapanao zany, angatao amin'ny Tompo. Angatao amin'ny Tompo. Hoy ny teniny hoe mangata dia omena, fa izay mangataka no omena. Ary rehefa miteny aminao kosa izy hoe fiadanana ho anareo, raiso, mino, fefa nahazo zany ianao, ivelomy. Fa aza be fanontaniana, aza be fisalasalana, aza fatrapanda, aza be ady hevitra, fiadanana ho anao, raiso zany, ivelomy zany. Dia arao ny tenin'ny Tompo. Fa ny teniny mitory fiadanana, hoy ny nanambaran'i Petera teo amin'ny asan'ny apôstôly, izay nivakitsika teo. Ny tenin'i Kristy manambara fiadanana, aza ny teninao entina, ny teniny entina, raiso, inoy, zarao. Fiadanana ho anareo. Ny fiadanako nomeko anareo. Ka rehefa vita fihavanana tamin'ny ray isika, vita fihavanana tamin'ny tena isika, meteza. Hitondra tena tahaka ny zanaka, mizara fiadanana sy mampiavana. Satria ny mpampiavana no zanak'Andriamanitra. Satria ny mpitondra fiadanana no zanak'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana, fa izy ny tena zanak'Andriamanitra marina tokoa. Matio 5:9. Ko amin'ity andro Pasika ity, misy fanontaniana mipetraka. Hoe sambatra, teo sambatra isika, te hanana ny fiadanana isika, te hiaino zany fahasambarana zany ianao. Aza mitady le fahasambarana araka izao tontolo izao, fa tsy angy. Aza mikaroko ny fiadanana araka ny fomban'olombelona, tsy any. Sainy ny zavatra any ambony hoy Paoly apôstôly, fa tsy ny ety an-tany. Ka tsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy. Fa zany ny loharanon'ny fahasambarana, zany ny loharanon'ny fiadanana. Zany ny maha-Pasika ity Pasika ity ry havana. Pasika fanafana, Pasika fandresena, fa Pasika fampitoerana ny fiadanan'i Kristy ho amintsika, ho aminao, ho amin'izao tontolo izao. Eno ary ny afatry ny Pasika. Fiadanana ho anareo. Raiso zany fiadanana zany, tehirizo zany fiadanana zany, ary zarao zany fiadanana zany.
fa Kristy tokana izy ihany loharanom-piadanana marina. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampitoetra ao aminareo ny fiadanana, dia ilay fiadanan'i Kristy manoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy ilay efa maty nefa nitsangana tamin'ny maty, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ilay efa nandresy ny fahafatesana ka mampandresy anareo eo amin'ny adi-piainana rehetra. Matokia azy fa ataony tanteraka. Amen. Petraka isika.
Sanjatuni fel ideranazi fazi pazaka yereja miasa haikyu mandesi hirizar favalu etsi Desinini fafatesana Suka fini fu Anjani masu Sanjatuni fel Hideranazi Faizi pazaka Yerereja miasa Harikyu mandesi Hizar favanu etsi Ary satria velona mandrakizay ny tompontsika dia velona mandrakizay koa ny mino azy. Ndeha arytsika hanambarany finoantsika araka ny fanekem-pinoana ny Isianina izay niombona ny fiangonana tao amin'ireo konsile roa lehibe, ny konsile Nicée sy Constantinople natao tamin'ny taonjato faha-efatra, dia izany ny antsika manambara ny finoantsika amin'ity andro Pasika ity. Ara-mitsangana isika. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an' Jesosy Kristy tompo iray, zanany lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao rehetra izao. Noho ny amintsika olombelo, sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tao amin'ny azo fijaliana ho fanavitanantsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, nijaly izy ka nilevo, nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka ao an-tanana ankavanan'ny ray. Avy any neviny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina,
tompo sady mpanome ay zay avy amin'ny raisy ny zanaka ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny raisy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vavampananary isika mino ny fiangonana iray miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka isika. Manomana amin'ny foamampanantsika iray latabatra amin'ny Kristy isika. Ilay Kristy efa nitsangana tamin'ny maty, nefa mbola mampatsiaro antsika ny fitiavany sy ny fanoloran-tenany ho antsika. Ataontsika ny hira 3:30 ny andininy voalohany sy faharoa. Dia mangataka ny diakônina mba hiakatra ety. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho dia raintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa tompo aray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanompo-tena hamonjy anay. Amin'ny alalan'ny koa ny anjely ny fiandriananao. Sy tsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra nao amin'ny tavitra. Ary araha ny fiangonana any an-danitra sy ty an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe ny deranay hoe mipetraka ny fiangonana.
ry kristianina malala aoka isika tsiaron'i Jesosy Kristy izay mahatosolo antsika sy nitsangana fanamarinana antsika dia fa natom-pihavanana tongotr'Andriamanitra antsika izany aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ranay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindram-pona aminay mpanota matra dia nomenao ny zanaka lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay miaraka ny fiangonana. Noho izany ny tompo ray anay any an-danitra ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanak'olona, ny fijaliany sy ny fahafatesana, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany tamin'ny voninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandry sy mitarao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raha io aidiny ny fanahy masina mba hameny ny fonay ka ndraisany toko ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'izao fanasana izao. Fa ny fanahy masina no arianao, hamelomanao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy Tompo, miderany anaranao izay ry zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy anay, ankalazaina ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana ary izay izay tonga tao anatrehanao iombona amin'ny latabatra ao dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatra ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianary ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'iray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ataontsika ny hira 7:100 ny 1:23. Koa izany mahafahantsika manatona ny ray ary nivavaka aminy manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay ny izay anasa azo aminay ary mamelao ny tany tahaka ny manazay ary zay totonao ka manafana ratsy fanao fanjakana fiely ary voninahitra aoka iara-mitsangana isika. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompo dia ny tena izay natolony ho antsika mba ho fahavelomana ho antsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy Tompontsika dia ny ranon'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelana ny helitsika. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ao ny tompoka mandondona raha misy mihain'ny feoka ka mamono varavarana dia hiditra ao amin'ny aka iara-misakafo aminy ary izy amiko. Manao ny hira fa 5:100 isika 5:100 dia zaraina ny mofo sy ny kapoaka azo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Hira 5:100.
fatifatisy fahita ohatra toizana
aoka iara-mitsangana ny mpandray fanasany tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso ano ty ny tenako izay omenao anareo, zao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity. Mbola manao ny hira 900 isika andinina. Nefa nanomenareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny ampahery siaronareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. 7:1 izy faharoa. Fandraisana iny zany dia angonina rehefa miraha vetsitsika azadino no mametraka azy ao anatin'ny arona izay anamonana azy. Dia tonga ny fotoana ny filazana rasika izao ry havana mangataka ny tompony anjara mandrosoa amin'izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo amin'ny fofeno fifaliana no iarabana anao iarabana antsika rehetra mahatratra izao pasika 2024 izao amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity izany fiarabana izany koa tratry ny pasika ianareo fiangonana ny tompon'andraikitra rehetra ny isa tokantrano ireo zokiolona tsy adino koa ireo vahiny mamangy ny tafo amin'izao fotoana izao ary ianareo manaraka ny fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny YouTube. Ny pasika dia fotoana sarobidy indrindra ho antsika kristianina. Nandresy ny fahafatesana Jesosy tompo velona izy. Ka ho mpandresy tahaka azy daholo anie izy sika ary samy misaotra sy hidera azy. Azo fanasitranana ny tsy salama rehetra, ahita vahaolana izay azo pasahiranana, anana fanantenana vaovao izay dom-pahoriana. Pasika fifaliana, pasika fandresena, pasika fiadanana, izany no irina ao antsika. Koa amin'izao andro pasika izao dia
mbola manentana sy manesikesika ny herivelon'ny fiangonana dia tsika mianakavy zany hiara isalay hatrany amin'ny asan'ny fiangonana. Tsy zoviana amintsika intsony ny vina trano fiangonana, koa ny herin'ny Pasika sy ny fandraisan'i Jesosy Kristy no andeha ho entintsika manatanteraka izany. Ndao aza misarasala fa antso ny tompo izany. Manatonany ny stand trano fiangonana isaky ny mifarana ny fanompom-pivavahana na mialoha izany koa, ary androany dia maka fotoana kely miresaka amin'ny tompon'andraikitra. Ny ezakitsika dia manangona ny 300,000 € anatin'ny roa taona, ka dia fisaorana be dia be sady no atolotra ho an'ireo izay efa nandray anjara sy ho antsika izay mbola hanao izany amin'ny fotoanany. Anio dia zaraina amintsika ny gazety Fiainana maimaim-poana miaraka amin'ny boky kely ny projet trano fiangonana ho hitantsika ho mpiravana izany. Farany mampandre ny fiangonana koa fa hiala sasatra ny mpitandrina manomboka amin'ny 7 Aprily ka hatramin'ny 9 May ho avy izao. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy ho eto an-toerana izy no aka fialan-tsasatra fa ho an'i Madagasikara, ka mirary azy ho tsara mandroso, tsara miverina isika, havita soa ny adidy rehetra any an-tanindrazana sy eo anivon'ny fianakaviana. Dia misaotra antsika hatrany ary mandray anjara amin'ny asan'ny fiangonana, ny fiaraha-amintsika miombona amin'izao andro Pasika izao anie mbola hitohy hatrany amin'ny andro rehetra mbola iarahantsika manompo azy. Koa dia samiota ny tompoko ho azy rery ny voninahitra. Amen. Ny mpitandrina sy ny komite FP-Matolozy dia merina miaraba antsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy indray aza no azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly, nahazo fiarabana sy afatra Pasika avy amin'ny birao foibe isika, koa alefa email ombeny ihany momba an'izany. Vaovao faritany, fiarabana Pasika 2024 avy amin'ny Fatsanina. Fa velona izy ary niseho taminy 20 andro ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Kolosianina 3:7. Ampitombona lalandavo antsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fifaliana man'ny birao ny misolo tena ny fatsanina manontolo, miaraba sy mirary Pasika samatra ho an'ny tsirairay sy ny fiangonana manontolo eto amin'ny faritany. Nitsangana tokoa ny Tompo, resy ny fahafatesana, tanteraka ny fanafahana sy ny famonjena antsika, notoriana ny fanjakan'Andriamanitra ary tafatoetra ao anantsika ny finoana sy ny fanantenana ary ny zotom-po hiasa ao amin'ny sahalan'ilay tompo sy mpanjaka. Izy tompony asa no manasa sy maniraka antsika ary mbola maro ny andraikitra miandry ny faritany atsy mandrefana atoato. Singanina amin'ireny ny zakabe paritany izay atao an'i Clermont-Ferrand ny sabotsy 30 Aprily sy ny alahady voalohan'ny volana May ary anantenana ny fahatongavany maro. Amin'ny fotoan'io, nisoarana ny tompo ny asa notosain'ny birao amperinasa nandritry ny roa taona ary ametrahana sy anokanana ny birao vaovao voafidy tamin'ny synody farany teo. Avy amin'ny mpitandrina Charles Rakotondramanana, ny filoha amperinasa Tahina Ramely Arson ary ny filoha vaovao Nadia Delmotte. Vaovao tafo, rakim-pisaorana voalohany, anefa mivadika amin'i Jehovah aho noho ny sorehetra nataony tamiko. Tompo, misaotra anao fa tena mamaly vavaka ianao, manomboka amin'ny mandinika indrindra ka hatramin'ny zava-mahagaga izay ataonao amin'ny fiainanay. Indro mametraka 300 € arotsaka manontolo ananganana amin'ny fiangonanao. Isaoraka anao izay vita hatr'izao, talenta sy fahaizana dia avy aminao. Mangataka ny feo mazava, hira ny hira, isaoraka ianao no foron'ny tojo Randriana Avijonina. Rakim-pisaorana faharoa, isaotra ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Salamo 230 ny 1 voalohany.
indro rakim-pisaorana 100 € ho an'ny trano fiangonana mangataka ny hira fa 7,80 raha azo atao misaotra tompoko. Rakim-pisaorana fahatelo, olona tsy mitonona anarana nandrotsaka 50 € ho an'ny mpitandrina. Famangina manjo, ny famangina ny fianakaviana Andrimifidy Pascal Colombe izay namono reniny tototo-saina ny alahady 24 aprily heriny anio. FNM vokatra feon'ny mazava. Vos commandes sont à récupérer dans la salle des réformateurs. Il y a possibilité d'acheter des produits supplémentaires au prix de 2 € l'unité et les couronnes à 10 €. Différents moyens de paiement sont possibles, carte bancaire, espèces et chèques. Sampana zava-maneno. Mampandriantsika ny sampana endripeo fa mandrika ny daty 7 sy 8 May ho avy izao ho fankalazana ny isa-taonany 2024. STK. La RNSTK se déroulera le vendredi 1er, le samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022. Le thème retenu pour cette prochaine édition sera « Suis-je un ou une ambassadeur fidèle ?» La participation aux frais est un tarif unique et définitif de 84 € par personne, que ce soit pour 2 ou 3 jours. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au bureau STK pour les inscriptions. Fandindindrara, antsona ny mpandray rehetra ho tonga amin'ny alahady 24 aprily heriny anio fa hisy raharaha-hodiniana mikasika ny USPMA sy ny fanohanana ara-bola amin'ny entimanana zaikan'ny USPMA. Asa fitandremana, arak'izay voalaza teo, tsy misy ny permanence fa tsy eto an-toerana ny mpitandrina manomboka ny 7 aprily ka hatramin'ny 7 May. Raha misy zavatra maika, dia iangaviana mba hanatona ny filohan'ny fiangonana. Étude biblique, tsy misy ihany koa ny étude biblique mandritra ny tsy maha eto an-toerana ny mpitandrina. Fanadiovana ny trano fiangonana, ny tompona anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny safifo sy ny tily ary ny komity. Diarim-piangonana, ny fampoam-pivavahana amin'ny alahady 24 aprily heriny anio dia manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina any amin'ny Vieux Temple. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra iririana. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay tafaraka miara-mivavaka eto anio. Ka raha misy amintsika zao vao tonga na avy any ivelany sendra mandalo, angatana mba hitsangana tompoko mba arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompontsika. Tsy misy. Dia manoho ny fotoana isika tonga amin'ny fotoanan'ny rakitra isika izao riavana ny fanatitra. Fantatsika moa fa rakitra indray mandeha ihany no tatazana. Manambatra ireo rakitra telo fanaontsika rehefa fotoana tahaka izao, rakitra voalohany, rakitra faharoa, ny rakitra fandraisana. Ny ninatambatra zany mba ataontsika mafonja tsara, azahoana mandroso lavidavitra biby kokoa hatrany amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo eto amin'ny fiangonana. Tsarovy izay manome fifaliana no akasitran'Andriamanitra. Ankoatra zany dia misy zava-baovao fa ho antsika izay tsy niomana, mitondra espèce zany na chèque, satria fantatsika fa azo atao ny mandoa rakitra amin'ny alalan'ny chèque na amin'ny alalan'ny espèce, dia misy vatakely ny azahoantsika mandoa amin'ny alalan'ny carte bancaire sans contact. Dia mifiditsika fa misy safidy ao 5, 10, 15 ary 20. Tsy misy? Safidy zany azafady tompoko. 5, 10, 20, 50 €. Dia anjarantsika manindry ny somme ilayntsika, apetrakitsika ny carte, dia avy hatrany dia voalohantsika ny rakitra zany. Angatahana zany izay andoha amin'ny alalan'ny carte bancaire mba hanangatanana fa isilvi zany no manatony eny amintsika eny azahoana mandray an'izay paiement par carte zay. Ataontsika ny hira dia ho tatazana ny rakitra.
mbola hiara-mivavaka isika riavana. Tompo misaotra anao zahay no ity pasika 2024 ity. Misaotra fa navaozonao aminay indray ny fanomezana ny fiadanana. Nimeo anay tsiraray ny ayandray izany, hivelona izany, hitory sy hijoro vavolombelona izany. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny fandriampahalemana manerana ny tany. Ilay fampihavanana no tanterahanao Kristy, tanterao amin'ny isam-pirenena, tanterao amin'ny vahoaka rehetra, ary izany no angatanay mba hitsahara ny ady sy ny korotana rehetra, tonononay aminao manokana izay miseho atsy Ukraine. Mivavaka aminao koa zahay, ho an'ny firenena izay misy anay ankehitriny, hitoeranay, indrindra amin'izao akatoky ny 2e tour ny fifidianana izao indray. Tompo meo fahendrena ny vahoaka mba hay hisafidy tsara, ary meo fahendrena ny tompona andraikitra sy izay ho voafidy mba ho ny fahatahorana anao ny voaloham-pahendrena ho entiny mitantana izao firenena izao, ary mba ny tombotsoan'ny rehetra no katsahina ao anatin'izany. Mivavaka aminao koa izay ho an'ny firenenay Madagasikara, mba ampitoerinao ny fiadananao ka hiadanany malagasy araka ny teninao. Dia meo ny mpitondra ny fitiavana ny vahoaka, ary meo ny vahoaka ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana. Dia tahio ny ezaka tsara rehetra ao amin'ny fampandrosoana, ho amin'ny fampitoerana ny fandriampahalemana, ary indrindra ho amin'ny ady amin'ny lafim-piainana rehetra. Mivavaka aminao zay ho an'ireo mararina ny tokantrano na ny amin'ny hopitaly, ampaherezo ary meo fanasitranana. Tahio ny fitsaboana mba hiteraka vokatra tsara, ary dia ampidino ao amin'izy ireo ny heriny ho an'ny tsirairay avy. Mivavaka aminao zay ho an'ireo azo-pahoriana na moihavana, ampionony amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty, ataovy mahay mibanjina anao ilay efa nitsangana ary melo lalana izay rehetra nodomandreo aminao. Entinay aminao ireo sahirana, ninonina endrika zany fahasahiranana izany, ninonina antony ataovy mahay miankina aminao ary meo azy ny famonjena sy ny vahaolana. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana manerana ny tany, ho an'ny FPMA, ho an'ny ty tafotolozy ity. Mivavaka aminao zay amin'ny vina, hahatonga ny 800 ny mpitandriny eto amin'ny FPMA mba ho maty anina. Tahinao zany ezaka zany, ary tanterao zany fikasana tsara izany. Dia mivavaka aminao koa zahay ho an'ity tafo ity, indrindra ny ezaka amin'ny fananana trano fiangonana indray. Tompo asanao zany, ary indrindra nehoana ny voninahitrao sy ny fahalehibiazanao. Meo ny tsirairay avy ny hay iompo-po, ary meo an'ny tsirairay avy ny anatanteraka zany asa zany araka ny hery omenao, araka ny fanomezam-pahasoavana arotsaka ao be dia be ho amin'ny isa-tokantrano, ho amin'ny isam-batan'olona. Maro ny tena angatahana, fantatrao zay ho an'ny tsirairay avy, zay ho an'ny isa-tokantrano, isam-pianakaviana, zay ho an'ny fiangonana ankina amin'ny anaratsoan'i Jesosy zany, ary tanterao satria mahay manao mihoatra lavitra noho izay nangatahana amin'izany vavaka izany ianao. Dia amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy ilay mpandrisy, misaotra ray. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika fa natanteraka izao fanimpam-pivavahana izao.
amarana ny fotoana isika eo mpitsanganana anaovantsika ny hira fanampiny 7 fanampiny 7 meloany afatra sy ny tsodrano ary ny tema fahadimy kosa aorina ny afatra sy ny tsodrano mitsangana isika manao zany hira zany. Zao nafatra ontsika avy amin'ny tenin'ny tompo aza manana inona na inona vaoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana nentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay manoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo aniny tompo hitay anareo aniny tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavany aminareo aniny tompo ka hiatra anareo ananatra ny tavany aminareo aniny tompo
tema fahadimy